mandritra ny 3 taona ny contrat renouvelable. 100 hektara farafahakely ny tany omena. Farafahakely minimum farafahakely. Misy olona nividy tany 3000 hektara any Morombe. Tany 3000 hektara manana proof za satria efa nametraka fitorina ity Orakodivao androany maraina ao amin'ny tribunal Morombe. 3000 hektara vidina hino tsara jala fito izahay ihany. 7 ariary fito zany ny vidina mètre carré ny tany eto Madagasikara ao a Morombe tsika miteny amin'izao fotoana zao. Zany hoe tompoko lahy sy tompoko vavy, fatatsika fa manomboka aty amin'ny Tuiliara Sainte-Siny hatrany a Morombe any, Tuiliara 2 hatrany a Morombe any dia misy alana mike ao. Tsy gidro avao ny anatin'ny alana mike io. Misy ny atao hoe peuple mikea. Io zany dia harodanao miaraka ambeo tompoko lahy sy tompoko vavy. Zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ny zavatra nataony Hitler tamin'izany fotoana zany. Tena handripaka an'le vahoaka malagasy. Extermination. Zay ny mot mahalaza azy kokoa. Zany hoe ny culture tsika rehetrarehetra ao anatin'ilay toerana zany, na fasana io, na toerana fady io, na zavatra faune and flore mikasika ny plante endémique sy ny hazo rehetrarehetra. Misy hazo atao hoe mangarahara zay ihany. Hazo mangarahara io no fanaovanay ao Tuiliara vatapaty. An'le hazo rehetrarehetra tsy misy tsony zany amin'izao tsika miteny zao anatin'ilay 3000 hektara kely sisa ny hazo azo ampiasainao. Dikan'izany tompoko lahy sy tompoko vavy dia mamoa fady mihitsiny ity fitondrana ity amin'ny alalan'ny fampandaniana an'le ZDS. ZDS. Inona le atao hoe ZDS? ZDS fa niazavaiko teo fa ny tena loza anatin'le ZDS dia ity. Izy zany tamin'ny henontsika fa tamin'ny tantarany filoha Ravalomanana taloha, miala tsiny amin'ny namako Tim eto za, fa mbola intention niazy tamin'ireny fotoana reny hamaritra tany tamin'ny Daweho taditsika. Fa tsy zakatsika vahoaka malagasy zany zavatra zany. Nirongatra ny vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa ty indray mitoraka ty efa lana nge ny lalàna. Hamarotana an'le tany amin'ny fomba mihaja. Inona ny azontsika atao? Tsy misy tsony tompoko lahy sy tompoko vavy. Hoaiza tsika? Vahoaka malagasy tsy hisy tanitsika tsony. Tsy misy olona malay, tsy misy olona tsy tia an'izany fampandrosoana zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa fampandrosoana atao anatin'ny fahamarinana, fampandrosoana atao anatin'ny fanajana ny mahaolona, ny fanajana ny culture tsika malagasy zay tsy tovidantsika amin'ny hafa. Fa inona ty zava-doza mahazo atsika ty? Exploitation minière no atao anatin'ireny ao. Fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao. Mandeha ny radioactivité anatiny ao. Aiza le vahoaka malagasy ry tompoko? Ampy zay. Tsy fitahana tsony.